Miarabantsika rehetra manonona ny fiadanana tain'ny tompo Jesosy daholo isika rehetra. Mikasika an'ilay fanambaran'ny fiombonam-ben'ny évêque katôlika izay nitondran'i Monsieur Jean-Claude Rakotoarisoa teny ny zavatra hitondrantsika fifampizarana izao atao anatin'ity sary sy feo ity. Avy hatrany dia hiditra amin'ny voatoatin-dresaka hoe aminareo ve ilaina ireny fanambarana ireny? Averiko ihany ilay fanontaniana hoe ilaina ve ireny fanambarana ireny? Ny antony ametrahako an'izay fanontaniana izay mantsy dia hoe raha izay fanambarana efa nisy teto Madagasikara, teto amin'ny tany sy ny firenena izay ny fanambaran'ny ray aman-dreny ara-drazana, ny fanambaran'ny antoko politika isan-karazany, ny syndicat sy ny vadin'ny polisy na ny vadin'ny zandary samy manao fanambarana daholo, ny filohan'ny FJKM hatramin'ny pastora mpanjeranjera mpino aty amin'ny fiangonana zandry, ireo karazana sekta isan-karazany mitondra fanambarana daholo. Zany hoe hatreo raha izay fanambarana tamin'ny taonina izay no ataontsika hoe pozitif amin'ny ara-panahy ho an'ny malagasy aloha voalohany indrindra, ary ho an'ny lafiny sosialy ho fandrosoana zany, dia hoy aho hoe angamba efa première puissance mondiale ny firenena malagasy. Fa tsy izay nefa ny zavatra misy, tsy izay ny zavatra misy. Raha izay fanambarana tamin'ny taonina izay samy nanambara daholo, dia indrisy fa voalohany amin'ny mitarika ny rambony zany ety amin'ny fahantrana ny firenena malagasy, na ny lafiny ara-panahy izany na ny lafiny ara-tsosialy. Donc zany hatreo zany tsika dia afaka manambara hoe tsy misy ilana an'ireny fanambarana ireny, tsy ilaina intsony ireny fanambarana ireny. Averiko farany hoe tsy misy ilana an'ireny fanambarana ireny. Amiko ny fanambarana tahaka ireny, ny olona mantsy rehefa manambara na ny tetina eglizy na ny tetina dénomination isan-karazany na ny tetina antoko politika anankiray, matetika rehefa manambara ohatran'ireny zany, ireny nofaritako tsiraray teo ireny, dia ny anton'ilay fanambarana zany dia ohatry ny hoe monsieur justifier, zany hoe mampiseho amin'ny olona izay efa victime, ny vahoaka izay efa ampahantraina sy ao anatin'ny fiboridana tanteraka, dia mampiseho zany fa toy ny hoe mitsetra, toy ny hoe manana pitié, toy ny hoe tsy manary anareo zay fa izahay eto foana, ary rehefa misy tsy mety ataon'ny sasany, ataon'ny mpitondra firenena, ataon'ny gendarme, rehefa misy ny insécurité, rehefa misy ny halatra voamaso, dia eto izahay ary mahatsapa ny fahorianareo izahay, izahay tsy mangina fa rehefa misy tsy mety miseho eto amin'ny firenena dia miteny izahay amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anay, amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra anay sy ohatran'izany. Lasa ohatran'izany fotsiny zany ilay natiora-panambarana. Zany hoe resaka ohatry ny hoe fanamariana tena, mialatsiny amin'ny teny an'izay. Ary zay no nahatonga ana ny teny tany am-boalohany, d'ailleurs tsy nitondra voka-tsoa mihitsy hatreto ho an'ny firenena ny karazana fanambarana tamin'ny taonina izay efa nifanesy sy nikorina teto amin'ity firenena ity, fa ny vahoaka malagasy izay efa donto ny fahantrana sy jambena ny jiro sy rano tapaka sy ny tsy misy sy ny tsy fisiana rehetra, vao mainka zerazerana karazana fanambarana, dia vao mainka tena hoe tsy hitako intsony izay ilazana azy. Ka amiko tsotra be fotsiny hoe raha tena hoe hitako fanovana marina ho an'ity firenena ity, ara-panahy isika sy
ho fanairana ihany koa ho amin'ny fampandrosoana ny ara-tsosialy de tsy amy resaka fanambarana no anairantsika ny tsiraray ny mpitondra ny vahoaka satria izay ilay fanambarana hoe teny ho an'ny mpitondra teny ho an'ny vahoaka teny ho an'ny ceci teny ho an'ny cela sy ny sisa be da be zany hoe ohatrany hoe mpananatra conseiller sy ohatran'izany fa tena hoia hoe tsy ilaina ntsony zany karazana fanambarana ohatran'reny fa zavatra tena ilaina izao a dia action concrète mila miasa isika mila mandray andraikitra isika ary eo indrindra ny olana satria be da be ny zavatra ny korina teto Madagasikara raha ny karaza mpanongana mpanjakana ny fandimy teto fotsiny ohatra zay ny akatsika ohatra vantana be sy azo tsapaitanana de atao ambadiky reny foana ny karazana dénomination ny karazana anaram-piangonana zay tsy ho tononoko eto fiangonan-dehibe na fiangonana zandrany tao ambadiky reny foana de rehefa tafalatsaka am'izay ny firenena ao anatin'ny aispito sy ny fahantrana sy ny fahampitehana ara-toetsaina sy ara-panahy dia tonga am'izay manao fanambarana hoe izay ne ka eto foana rehefa misy ny tsy mety a rehefa misy ny tsindry azo lena rehefa misy ny zao sy ny zao a dia tsy manary anareo izay fa tena hitanay ny fahorianareo a ka manaitra anareo mpitondry zay a mitandreminareo a ianareo de be desinay a ary ivoniny izahay ny anara-maso anareo tsy misy ilana an'izany fa ataoko sous parenthèse ty fitenenako ity hoe sao de miatsara velatsy fotsiny ihany sika madio ivelany am'ilay fanambarana tsy miteny hoe ny fiombonam-ben'ny eveka fa atsipoko ny teny na ny tenako zao ara ao anatin'izany hoe sao de manadio tena ivelany isika zany amin'iny raha de tahetsika lay fanambarana zany misy teboka vitsivitsy reto a fa lava be le zavatra zaraina raha ohatra hoe ho tanysaina eto daholo le izy natombony tamin'ny fiarabana apostolika le izy ohatran'izay foana mantsy hoe fiadanana dahiny tompo sy rehefa misy zavatra tiana tongavana de hoentina foana am'izay zavatra zay fa fatatsika ny institution katolika amin'ny maharafitra katolika anazy dia mitondra an'izay teny fanambarana proclamation apostolika izay foana izy tahaka ny institution religieuse rehetra bon zay ny teboka voalohany tsy manina iny ny teboka faharoa zay somary ny intercepté anahy de le hoe kongresy any Atsiranana totosa Somatsara oui fa nisy daty nomeny monsieur Jean-Claude Rakotoarso hoe 24 décembre 29 décembre taon'ny jobily de i Papa François no manokatra azy zay fotsiny ihany de efa misy fofopofona hoe taon'ny jobily eto Madagasikara de olona any Rome no manokatra azy ofisialy amiko zany amin'ny lafin'ny finoana toko parenthèse ity mety tsy ho dakoro amiko nareo rehetrarehetra fa apetrako foana ny fizarana mizara fotsiny fa tsy de hoe miviser qui que ce soit akory hoe raha hampandroso ny ara-panahy isika raha tena hoe manorina zavatra marina isongadinina ny voninahitran'Andriamanitra sy ny herin'ny filazantsara isika de miandry fanapahan-kevitra sy fanokafana ofisialy any ampitan-dranomasina manipy-teny amintsika rehetrarehetra zay ao anatin'ny institution religieuse zay hatraty amin'ny fiangonana zandriny hoe miandro bisopy miandro mpanompon'Andriamanitra avy any Amerika metra tanana zay vao misy ny miracle zay vao misy ny hoe Jesosy manasitrana sy ny ohatran'izany miandro croisade zay vao an'olo tena ho am' Jesosy Kristy mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany fa izay zavatra izay dia milaza mazava amitsika ny zavatra misy fa misy endrim-panandevozana sahady amin'ny lafiny miafina ankolaka na mivantana mihitsy am'izay trangan-javatra izay proklamena sy apetraka sy akoriana ampiainana ny mpino izay tsy miditra lalina
tsisy idirako le izy fa mizara ny vision sy ny hevitro fotsiny ary miezaka foana manaitra atsika amin'ny mampiralasy mpianadahantsika ao amin'ny tompo Jesosy. Amen. Zay ny amin'iny dia nandeha am'izay ny karazana le nitenentsika tena am-piandohana tany ambony tany hoe tsapanay ny fahorianareo ny tsy fahombiazan'ny mpitondra, ny jiro sy rano, ny insécurité, ny fanabeazana tsy mandeha amin'ny laony, ny fanampiana tsy misy mandeha am'izay tokony antefany tsy fantatra hoe makaiza na makaiza, de voatondrotondro mivantana somary ankolaka moa ny mpitondra, mamono afo tsy matapakahitra, de misy teny mihitsy zay notsindriny lay mpanompon'Andriamanitra ataoko sous parenthèse monsieur Jean-Claude Rakotoarisoa hoe misy farany zavatra rehetra manindry teny zany lay lehilahy eto misolo tena ny fiombonan'ny eveka de hoia hoe lay tsy fahombiazana suravi isika fa tena hoe parfait ny église katolika na ny fiombonamben'ny eveka. Nisy an'ireny resaka fanolanana zaza tsy ampy-taona pédophilie tany prêtre naneran-tany mihitsy tsy haiko firy milina, mba nisy fanambarana ve nataon'ny fiombonamben'ny eveka mba ny rassurena ny mpino nanazavana tamin'ny mpino ohatra anankiray zany, tsy jery zavatra be da be tsika fa izay ohatra anankiray izay fotsiny ilazana hoe nisy fahombiazana ve au sein même de l'église catholique, ao anatin'ny ivon'ny église catholique. Sao isika manome moral be sy mpananatra be kanefa milaza ny sasany hoe tsy mahomby nefa isika ve mahomby nefa nytanena ara-panahy ao amin'ny rafitra système sy ny sisa be da be, mila jerevantsika ihany koa zay. De après moa ny resaka jiro sy rano sy ny sécurité sy ny fanabeazana ohatr'izay foana lay fomba fiadin'ny pikabary, ny fomba fiadin'ny mpandahateny, ny fomba fiadin'ny mpamorokira, ny poeta zany hoe inona zany no ahafahako maka ny fon'ny olona, iny zavatra misy nareo zao mahita andreny le Solange Chocolat amin'ny mikorina be eny amin'ny tiktokery sy ny sisa be da be reny hoe zao taranaka zao tena hoe soafy mihitsy zany, tena hoe taranaka pila ao anatin'ny filana, de lansena zany le resaka hoe Solange Chocolat de malaza be mihitsy le izy, de le tompon'ilay Solange moa tena hoe lasa tena hoe mandroaka vola amin'ny sobika mihitsy, ny karazan-kira fampandihizana fitombenana zany hoe ny tianambara am'zany ny karazan-kira fampandihizana fitombenana am'izao fotoana izao io zany tena consommen'ny olona dia miodikodiny eo amin'io resaka sexe io daholo zany ny mpihira am'izao vanim-potoana izao. Ohatra anankiray zay ilazana amintsika hoe étude le izy hoe inona ny zavatra misy ny jiro sy rano, ny insécurité, ny fanabeazana, zany no any no faiblesse-ny olona, de any no aroso atao argument afahana zany se justifier manamarina zavatra anankiray ary maka fon'ny olona entina ilazana ihany koa le fanambarana nambarantsika tany am-piandohana hoe izay de mahatsapa ny fahorianareo, izay de mahafantatra sy mahita ny tsindry azo lehana iainanareo, tsy manary anareo zay iapohena afahana manindry an'izay argument zay zavatra izay. Nefa rehefa tonga am'izay stady izay dia efa resaka filalaovana émotion setim-pon'olona, sentiment an'olona le izy fa tsy amin'ny fanambarana hoe amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra intsony. Ary misy fotoana mihitsy ara hoe mpaminany ny église katolika tsy fanambarana mpaminany tsoa zany le izy fa lasa resaka hoe inona ny faiblesse-ny olona, de amin'ny alalan'ilay faiblesse-ny olona no anaovana fanambarana. Sao de tsy izany reny nanondran'Andriamanitra antsika zareo, sao de tsy izany no nanondran'Andriamanitra antsika. Ka za moa mizara fotsiny ihany fa tsy hoe misy inona akory, tsy hoe za akory no izako ihany koa fa ao anatin'ny zavatra ambarako ihany koa ny tenako sady mandray lesona foana.
ary mifanonona fiadanana foana isika amin'izany fifampizarana izany. Misy farany zavatra rehetra, misy farany zavatra rehetra. De be dabou eo lay teboka hoe tsy araky ny fampanantenana propagandy fitaka ko inona moa ny andrasanao amin'ny mpanao politika. Ny mpanao politika nge par définition fitaka mihitsy, fitapitaka zay nge le politika. Ny ankizy rehefa mitaka ny ankizy anankiray na olon-dehibe anankiray de mampiasa politika izy. Zay le izy, zay ny définition ny politika. Tsy fantatra hoe tsy mahafantatra an'izany ve isika raha ohatra hoe olona bac plus 6 en théologie amin'ny fandalinana miaro sociologia, fijerena toe-pon'ny olona, fahatakarana amin'ny lafiny aisoratra sy ny ohatran'izany. Tsy haintsika ve zany? Sa mody fanina isika? Tena ampahatraina marina ny malagasy. Tena ampahatraina marina ny malagasy. Onena Jesosy raha mijery any malagasy a. Satria tena ampahatrana ny malagasy a, ohatran'ny ondry tsy misy pia. Ary tena marina ny teninao a, marina ny teninareo a, mpivondrona ao amin'ny évêque katolika fa tena ampahatraina ny malagasy. Amaranako azy a, ampisaintsainako atsika de mandalo ato an-tsaiko a lay contexte-ny Matthieu 23. Jesosy a nananatra ny fariseo a, nanitsy ny pharisien tam'izany a. Fa sady faminanian Jesosy ihany koa le izy hoe tsy ny pharisien tam'izany ihany no ny s'adressen'i Jesosy a, ny teny mahery mafy édification fa faminaniana ho an'ny haut gradé rehetra mpitondra fiangonana na zokiny na zandriny a am'izao epoka iainantsika izao ihany koa, zao contexte avan'andro faran'izao ihany koa le izy. Matthieu 23-26 izay fotsiny ihany no alaiko hoe diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio a koa ny vony. Averiko le izy hoe aleoaloha diovina ny atin'ny kapoaka sy ny lovia am'izay mba mahadio ihany koa ny vony. Sinon mialatsiny aho fa fasana milalitra fotsy daholo sika. Zay no mba fizarana tery tato am-poko a izaraina amintsika sy isaintsainantsika indray a ho voninahitran'Andriamanitra tsy tony. Raha soa antsika rehetra.